tonga eto amin'ny fotoana ny famezana iletsika ribijery ajaina amin'ny takarivan'ny alatsinainy faha-13 ny volana oktobra 2024 ity fotoana ny fampalalam-voa indrindra ary eto amin'ny fahita lavitra madeveko manasanao ambitiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo politika avy hatrany dia nilaza ny heviny manoloana indrindra ny fanendrena ny Rivo Rakotovao loholon'i Madagasikara ny filoha mpanorina ny antoko MFM Manandafy Rakotonirina ny fanazavana izay noentiny dia ny senatera Rivo Rakotovao no mahafehy ny heviny ao anatin'ny antenimieran-doholona fanedidinina taterin'ny vola ravoavy sy tsirakotoarsan. Tsy tonga ho azy hoy ny filoha mpanorina ny antoko MFM ny fanendrena ny Rivo Rakotovao loholon'i Madagasikara raha ny fanazavana noentiny dia izy no mahafehy ny heviny ao anatin'ny antenimieran-doholona. Rivo Rakotovao, président national ny heviny. Izany mahafehy ireo fandehan-davatra ao anatin'ny samy izy heviny ka ny azo ametrahana azy dia amin'ny Sénat satria ao olona tendrena ny ampahany mety sao zany asoloan'ny amady moa izy zany ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona ary ny filohan'ny repoblika no manana fahefana andinitra ny fanovana ny lalam-panorenana mila mifehy an'izay tsara raha ohatra manova lalam-panorenana mila mifehy ny fitoronan'ny raha le fanovana ny lalam-panorenana moa efa hatramin'ny fitombohan'ny volana jiona no niresaka an'iny MFM hoe ovana ny lalam-panorenana azona mametraka ny fokotany ambara tonga pahefana mivondrovaoko tsy tsara pahefana avadiky ny filazazy pitombona ny fahefan'ny fokotany manatrika ny vindicte populaire. Azo heverina ve ny siny ny fanoloana ny filoha ny antenimieran-doholona? Za aloha tsy mahalala ny hevitra anao rerako tomanana amin'izao fotoana izao tsy manana fotoana andresahana aminy aho ty za koa napiditra azy ho senatera ka tsy fantatry heviny ka sarotra ny mitsara hoe mety sa tsy mety ny ataony fa ny heviny nafaka mitsara arakaraka ny lahatra tiandrareo tanterahana hoe azy tokisana ve ny fametrahana azy eo sa aleo mihitsy ny heviny no mitatana ny raha amin'ny anatrehana ny fisehon-davatra tehatra ny fampianana ny constitution na ny fanovana constitution andihevitra ve manko hoe ovana sa tsy ovana. Raha ny fanara-potoana ny antenimieran-doholona dia raha ampitso no tanterana ny fividianana ny filoha-lefitra faritany Mahajanga hijanona fividianana ny filoha-lefitra ihany ve sa hitatra anoloana ny profesora Honoré Rakotomanana filoha amperinasa hitotika eny amin'ny antenimieran-doholona ny maso ny rehetra raha ampitso.